Nisy tamin'ity androany ity ny fivoriana izay nitanterahana ireo fikambanana miisa 3 mikambana eo anivon'ny afary malagasy teny Anosizato fotoana nijerena manokana ihany koa an'ireo zokiolona. Fanadiadiana rotsira kotin'irainy eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Ho fahatsiarovana sy fanampiana ireo zokiolona malagasy dia niarany sakafo sy nikorana tamin'izy ireo ny vovonana afary malagasy ny tamin'ny androany maraina. Tratrany tanjona hoy ny mpitariky ny vovonana afary malagasy satria dia nahazo ny anjara fanampiana ireo zokiolona. Nosafidiana manokana izy ireny satria betsaka ny tsy misy mahatsiaro na mikarakara intsony ary tsy manana ianteherana ny ankamaroany ireny zokiolona ireny. Mbola isan'ny asa sosialy izay iandreketan'ny vovonana afary malagasy ihany koa moa ny mahakasika indrindra ny fijerevana ny sosialim-bahoaka izay manomboka miha-amin'ny totongana ankehitriny. Ny zavatra valy tao anatin'ny fitakiana izany zao dia famirinana andreo biolirika tamin'ny toerana nomeny izay efa nalavitra tamin'ny commune urbaine d'Antananarivo fa ny tiako tenenina mbola maro be koa ireo tsy mivaha. Anisan'izany zao koa mbola miamponitrotraka tamin'ny zavatra natioraly dia ny resaka ranonorana fiakaran'ny rano miakatra sy ny sisa tafiditra ao anatin'ny sosialim-bahoaka izany. Eo ihany koa mbola fikorontanana tsena ka za manokana tsy afaka manapa-kevitra irery fa tsy maintsy miandry ny fanapa-kevitra rehefa avy eo mbola fitakinay momba an'ireto zokiolona reto. Zokiolona tsisy piraharaha mihitsy tsisy an'izany lalàna firariana zokiolona izany ny zavatra ho teneninay fotsiny angambany azo ampahafantarina aloha dia hoe tena tsy tena hoe le tena sosialim-bahoaka izany tsy voavaly mihitsy teto amin'ny tanjona firenena dia mety hoe fanapa-kevitra avy eo. Mbola maro hiatrany ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana afary malagasy ny mbola tsy voavaha ireo olana mahazo ny vahoaka raha tsy ilaza afa-tsy ireo mpivarotra izay noesorina teny amin'ny toerana ka mangataka ny hamerenana azy ireo ny toerana fanaovan'ny asa fivelomany. Isan'ireo anao hetsika ho fitakiana ireo mpivarotra eny Behoririka sy Malakamina ny alatsinainy ho avy izao.